miarahaba anareo tsirairay avy izay maharaka nyity vidéoko voalohany ity. Fantatrareo fa zaho moa zany le Jonathan efatra amby roapolo taona zao dia somary te hizara kely zavatra aminareo dia aloha ny izarako angamba dia vavaka sika. Andriamanitra ao misaotra anao noho izao fotoana ahafahako mizara izao indray aoka ianao ny hanampy anay teny Elisa na dia somary misy fotoana mety te hakanakana kely filinina zany fa filinina anao Jesosy ny hiaraka amiko. Aoka ianao ny tena ampiteny anahy zavatra efa nomaniko dia sokafo maso mpanany tsirairay avy misofo mpanany tsirairay avy afaka mandray sy eno zavatra avy aminao. Misaotra Jesosy amin'ny anarana angatahako zany. Amen. Ie mariako eto ambolohany aloha fa nahazo maimampona te hizara aminao maimampona ihany koa. Eto amin'ny voalohany dia laza fa zavatra rehetra horesahako eto dia mifandray ilay izy. Tamin'ny herinandro teo no nanao vavaka tendrombohitra 5 volana Mey izy 7 dia navesatra tamiko ilay izy fa tena nisy zavatra niova dia tiako zaraina aminareo ilay izy. Eto ambolohany zany dia te-hiteny hoe aoka ianareo angetaeta, aoka ianareo nona, aoka ianareo ino Jesosy Kristy. Jerentsika aloha amin'ny Genesis 2:20. Ny baiboloko dia teny frantsay fa somary sahirana mamaky amin'ny teny gasy fa hitantsika eto izy amin'ny teny gasy. Genesis 2:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dieu reprit, prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant, va dans le pays de la Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le moi en sacrifice. Mifandraika ny tendrombohitra, ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary ny sorona na fanatitra. Eo zao dia hitantsika hoe Abrahama mitondra ny Isahaka teny amin'ny tendrombohitra tany izy Andriamanitra no mifanao fotoana mitaky sorona ilay izy, mitaky fanatitra ilay izy. Zaho koa tamin'ny zanakany amin'ilay vavaka tendrombohitra nitakian'Andriamanitra fanatitra dia nitakian'Andriamanitra sorona. Betsaka ny zavatra navotsotro. Narary amiko ilay izy tena nitomana tsoriko ilay izy. Fa amin'izao fotoana izao te encourageanao hoe faly miaraka amin'Andriamanitra amin'izao. Nandalo savatsarotra fa namotsitra ilay izy teo masin'Andriamanitra, teo ampelantan'Andriamanitra dia tena afaka. Mety misy fotoana somary nieritreritra ilay izy fa eritreritra moa nieritreritra maha-olombelona fa avy eo lasa nierika tamin'Andriamanitra dia afaka ilay izy. Tadiditsika koa nga Moïse na Mosesy niakatra teny tendrombohitra izy niresaka tamin'Andriamanitra dia nisy an'ilay rahona nanodidina ilay tendrombohitra. Izay ilay teny hoe tendrombohitra sy Andriamanitra misy fifandraisany foana. Tamin'ny Noa koa vao vita ny tora-drano teny ambony tendrombohitra izy fa tsy tany tany lemaka no mijanona ny samby fiara. Izay tiako tenena Andriamanitra dia tena misy antony hoe tany amin'ny tendrombohitra ilay izy. Te hilaza aminao hoe aompon'Andriamanitra ny hanao zavatra amin'ny fiainanao, aompon'Andriamanitra koa ny te hanao zavatra amin'ny fiainako. Ka aoka isika tsy hiraty fotoana anaovan'Andriamanitra zavatra amintsika. Miantso ahy izy, miantso anao izy hanomboka zavatra satria izy nanohy azy satria fotoanany izao satria fotoananao zao satria fotoanako izao. Inona raha mifanalahidy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra? Plutôt inona mifanalahidy ny fanatitra? Anankitelo mifanalahidy. Miala tsiny eto fa somary nomanana tamin'ny teny manavanana kely kokoa ngambana hoe nahazoko aina ilay izy. Voalohany hoe your offering speaks who you are. Midika zany hoe ny fanatitra na ny sorona ataonao dia milaza hoe izy ianao. Jerentsika amin'ny Salamo 5:5. Salamo 5:5 zafady. Salamo 5:5. Salamo 5:5 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Il dit, quand rassemble pour moi mes fidèles, ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. Sacrifice solennel. Matoa Andriamanitra miantso ahy anao fanatitra dia satria olony aho. Izay ilay vakitsika tao. Fanalahidy faharoa.
your offering speaks who God is. Ny fanatitra omenao dia manambary hoe izy Andriamanitra aminao. Ohatra tia moa zany zao efa lamody rehefa misy vehivavy olontiana na lehilahy na vehivavy zany rehefa misy olontiana dia matetika tsika te hamoaka vola foana anao zavatra anao tsara indrindra ho anazy olona nefa zany. Eo koa ny ahitana ahoana moa zany ny fanatitra ho an'Andriamanitra hoe ny ahitana hoe ny fanatitra omenao an'Andriamanitra manambara aminao hoe izy aminao Andriamanitra aminao ianao mavita manome zavatra beta be aman'olona ho an'le olontianao ianao koa ve havita manome zavatra beta be ho an'Andriamanitra. Fahatelo, your offering speaks about your future. Mamatsy ianao dia mijinja no aminao avinao. Mamatsy kely ianao dia mijinja kely aminao avinao. Raha fitinina zany dia hoe God's sacrifice speaks who you are for him. Zany hoe ny fanatitra ataonao dia milaza hoe izy ianao amin'Andriamanitra. Dia toy an'izay dia te hilaza hoe inona avy ny hery fiton'Andriamanitra zany. Ny hery voalohany dia ny hery fanan'Andriamanitra. Hitantsika zany amin'ny Genesis ny boky voalohany, toko voalohany mihitsy dia ny andimy voalohany mihitsy sy ny faharoa dia tena voalohany indrindra mihitsy vao manokatra baiboly. Vao manokatra ilay tena baiboly zany. Vakitsika ilay izy amin'ny anaran'i Jésus Christ. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. La terre était comme un grand vide, l'obscurité couvrait l'océan primitif et le souffle de Dieu agitait sur la surface de l'eau. Le souffle de Dieu agitait sur la surface de l'eau. Zany hoe ny fanan'Andriamanitra dia efa nandeha tena ambonin'ny rano. Io zany ny hoe ny hery voalohany teto ambonin'ny tany dia ny hery ny fanan'Andriamanitra. Jerentsika koa ny amin'ny Luka toko 4 ny 14. Fakitoy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jésus retourna en Galilée plein de la puissance du Saint-Esprit. Feno ny hery ny fanamasana fanan'Andriamanitra. Andriamanitra ray zanaka fanahy fa fantatritsika izay. Dia hoe miverina tao Galilée Jesosy feno ny hery ny fanamasana. Amin'izao fotoana izao dia ilaza aminao hoe andao tsika hanao proclamation. Proclamation afaka arahanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisiko ny hery ny fanan'Andriamanitra. Amen. Amen. Ny hery faharoa dia ny hery ny tenin'Andriamanitra. Verina kely amin'ny Genesis sika. Amin'ny Genesis voalohany ihany andimy voalohany fa toko fahatelo le toy an'ilay teo zany hoe Dieu dit alors que la lumière paraisse et la lumière parut. Le tenin'i Jesosy tenin'Andriamanitra misy ny fahazavana. Io le hoe misy hery ny teny. Rehefa misy olona vahiny koa te hitsidika ny tokantranonao raha miteny izy hoe ody eo, raha miteny ianao mandroso dia iny teninao io le hoe mandroso iny mahatonga le vahiny iny mandroso. Fa raha miteny ianao tsy afaka mandroso, iny herin'le teninao milaza hoe tsy afaka mandroso izy mahatonga le olona tsy handroso. Zay le teneniko hoe misy hery ny tenin'Andriamanitra. Ao Matthieu toko 7:17. Io le ny Matthieu toko 7 io zany le mitantara an'le hoe afaka vakinao mitantara an'le le Jesosy nanasitrana ny mpanompona miaramila. Zay io tantara io zany. Fa amin'le toko 7 milaza hoe io Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Puis Jésus dit au capitaine, va chez toi, ce que tu as cru, te sera accordé zafady. Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Ary le tantara tadiditsika dia le kapiteny nanantona Jesosy ny teny hoe misy mpanompo lahako any an-trano marary. Dia Jesosy saika hoany. Fa izy le kapiteny hoe tsy mendrika niditra any an-tranoko ianao fa amin'amonona teny ozy izy dia hositrana mpanompo. Zay le finoana zay koa le niteneniko hatrany voalohany hoe aoka ianao ino, aoka ianao angetaeta, aoka ianao noana nan Jesosy Kristy. Zay le finoana zay no nentin'le kapiteny teo amin'i Jesosy Kristy dia le tenin'i Jesosy Kristy nanasitra anazy. Amen. Misy hery manana hery anovany tantaram-piainako ny tenin'Andriamanitra. Mino fa mino zany koa ianao. Ndao proclametsika ary zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo
raisiko amin'izao fotoana izao ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ny hery fahatelo dia ny herin'ny ràn'i Jesosy. Jerentsika amin'ny boky ny Exodosy 12 ny 17. Vaky soa izao amin'ny anaran'i Jesosy Christy. Le Seigneur va passer pour punir les Égyptiens, mais lorsqu'il verra le sang sur les montants et sur la poutre, il passera sans permettre au fléau destructeur de pénétrer dans vos maisons. Tadiditsika angamba tantara io tamin'ny loza tamin'ny Mosesy zany anavitra ny zanak'Israely ny fangejan'ny Farao. Dia hoy izy Mosesy asivony rano zanak'ondry ny mitolam-baravarana. Iny rano zanak'ondry iny mitovy amin'ilay rano Jesosy Kristy. Zay ilay misy hery nandalo ny fanahany fahafatesana dia izay olona izay trano rehetra tsisy an'iny raha iny maty daholo ny zanaka lamatoa rehetra. Fa ny zanak'Israely tsy maty satria nasiana an'iny rano zanak'ondry iny. Zay ilay hoe rano Jesosy Kristy mahery. Vakitsika koa ny Apokalipsy 12:21. Zay indray natao hoe boky farany fa tsy andiny farany aloha sy boky farany koa. Apokalipsy 12:21 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nos frères ont remporté la victoire sur lui. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Mitondra fandresena koa ny ran'i Jesosy Kristy. Zany hoe mila ny herin'ny ran'i Jesosy Kristy isika isan'andro. Fa misy zavatra miantraika tsy hita maso vokatra zany. Ndao proclamentsika indray. Mety ianao ndao ary. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisiko ny herin'ny ran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Amen. Ny hery faefatra dia ny herin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jerentsika ny asan'ny apôstôly 7:40. Asan'ny apôstôly 7:40 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en ce nom, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. Tadidinareo angamba io tantara io. Efa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy dia efa nanomboka ny toriteny efa nanomboka ny zarany filazantsary ny apôstôly ny mpianany zany. Dia tamin'ny fotoana io nisy mpangataka teo amoron'ny tempoly. Dia Pierre no nilaza taminy. Je n'ai ni or ni argent te donner, mais tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, zay le hoe anaran'i Jesosy Kristy. Nanomboka teo dia nitsangana le mpangataka. Marina fa malemy izy io. Zay le tamin'ny tantara teo zany. Io tantara io dia ito hoe herin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mampahatsara nahira anankiray zay hoe there is power in the name of Jesus to break every chain. Andao ary mba harahantsika kely ny apahany kely izay hira zay. Tokony majerentsika kely amin'ny Filipianina 4:10. Aoriana ny Efesiana. Boky kelikely zay. Filipianina 4:10 malaza hoe ny anaran'i Jesosy. Afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre ou sous la terre se mettent à genoux. Inona tiany tenenina tsy misy anarana andoalian'ny zavatra rehetra afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny anaran'i Jesosy Kristy misy hery. Zay le tenentsika eto. Tiako hiverenana kely le didy folo hoe aza manonompoana ny anaran'Andriamanitra. Maro ny zavatra io, matoa napetraka atao anaty baiboly, matoa iainana mety tsy takatra io izao.
telaza aminao hoe aza manonomporany anany Jesosy Kristy rehefa mizatra Jesosy Jesosy tsy de zay letra tiako tenenina fa hoe rehefa takatra hoe misy hery ny anarany Jesosy Kristy de tsy maintsy misy fiatraikany amintsika zany tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainatsika zany mba ohatra hoe proclamentsika ary amin'ny anarany Jesosy Kristy raisiko amin'izao fotoana izao ny herin'ny anaran'i Jesosy amen ny hery fadimy dia ny hery voninahitran'Andriamanitra jerentsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 9 andiny faraka ambin'ny folo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la gloire du Seigneur qui remplissait le temple. Teny gasy izy misy hoe tsy nahajanona. Eto ty ilaza hoe mety misy zavatra manohitra amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao, misy zavatra manohitra amin'ny fiainantsika. Fa rehefa tonga eo ny fiainan'ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy misy mitraika amintsika zany, zavatra manohitra antsika zany. Zay le voninahitr'Andriamanitra. Ny fahambaraka rehetra atsika na ny taloha na ny ankehitriny na ny hoavy rehefa raisitsika ny voninahitr'Andriamanitra dia saroma ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Proclamentsika zany tsara be. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo raisiko ny herin'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ny hery fahenina dia ny hery fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra tsy dia tena mitovy amin'ny fitiavan'olombelona, tsy mitovy mihitsy, hafa mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra. Mijoro eto tena milaza amin'izany fa niainako ilay izy. Narary tamiko ilay namotsotra, ary lazaiko an'izay amin'ilay fitiavan'olombelona. Misy zavatra niala tato satria niankina tamin'olombelona. Fa ny fiainon'Andriamanitra ilay izy dia faly amin'izao fotoana izao, tena faly. Fiaino fitiavan'Andriamanitra ny foko dia faly mandona situation rehetra amin'ny fiainako. Misy andiny soratra masina atao amin'ny Baiboly izay tena miresaka tsara momba ny fitiavan'Andriamanitra io, tena mahafinaritra antsika rehetrarehetra. Inona ary ilay izy? Ilay izy dia eo amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:20 izay mihitsy. Korinthiana voalohany toko 7:20, izany hoe tsy izy rehetra mivakiako fa eo amin'ny 9:9 ihany. Korinthiana voalohany toko 7:20 9:9 amin'ny teny frantsay milaza hoe tapany voalohany l'amour est éternel. Le amour ty amoron'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra. Ino zany hoe éternel, zavatra tsy mety levina mandrakizay. Raha raisiko izany fitiavan'Andriamanitra zany dia ohatrany hoe mandray zavatra tsy levina mandrakizay aho. Dia amin'ny fotoana rehefa mitondra zavatra tsy levina mandrakizay dia tsy ho rava mandrakizay ihany koa. Amen. Jauna toko 7:5 ka. Jauna toko 7:5 fa tsy 9:10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Eto ilay lazaiko direnako indray ilay tamin'ny voalohany, aoka isika angetaeta, aoka isika nona, ary aoka isika ino an'i Jesosy Kristy ahafahantsika manana ilay fiainana mandrakizay. Mampatsiaro ana hira ihany koa izy ity, le hoe power of your love. Ndao ino kely. Nafinaritra anano tsoriko ilay izy. Ny proclamentsika angamba zany hoe tsy hoe angamba
resy lahatra ianao dia andao proklameana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raisiko ny hery ny fitiavan'Andriamanitra. Amen. Amen. Ny hery farany, ny hery fafito dia ny hery ny fitsanganan'i Jesosy. Eto angambany hoe hery lavalava indrindra. Araka lazaiko teo mifandray ny zavatra rehetra resahako. Ny zavatra tsy possible na ny zavatra tsy nieritreretina na tsy nampozy hitsangana dia tsy maintsy hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino izany ianao? Mila an'i Jesosy ny fiainantsika. Tandremo fa tena misy ny fanafahantrano. Mila tapahantsika izy io. Tonono ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy fa tsy maintsy hitsangana ianao. Tsy vazivazy tsy azo sangisangina ny fanafahantrano. Io no lova voalohany indrindra azo avy amin'ny fahotana. Fanahy fahantrana dia fitaka na lentika satana ao anatisika. Ao moa lazako hoe lova voalohany izy io. Jerentsika ny Genesis toko 7 1:1 ka hatramin'ny 7:20 afaka vakianao somary lavalava ilay izy fa résumé koa ilay izy. Nakafanan'ny olombelona ny devoly tamin'ilay voankazo voarary. Mihinana ilay olombelona, inona ny vokany? Manitra ahoana? Tamin'ny izy napetraka Andriamanitra teo afaka mihinana ny zavatra rehetra hitan'ny maso. Maka fotsiny dia mihinana. Fa nolon'ilay finanany nanarahany ilay fitaka satana, ilay fahantrana toetra tao amin'ny zanak'olombelona. Dia lasa izy mihinana tamin'ny atsembohan'ny tavany. Izay ilay amin'ny toko 5:20 misy an'izay. Toko 7:5:20 azafady amin'ny Genesis. Inona nefa ny vahaolana hialantsika amin'ny fanafahantrana? Ny fanafahantrana dia horesitsika amin'ny alalan'ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Fandray daholo izy rehetra, fandray daholo ilay rehetra. Ahoana ny hamantarana hoe mitoetra ao amin'ny tokantrano, amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan tsiraray avy, ny fahantrano. Rehetra teboka rehetra. Voalohany, ny tsy fisiana lava. Ny faharoa, misy fa tsy ampy. Ny fahatelo, boka antrosa. Ny fahaefatra, manana fa tsy afaka mifaly amin'izay ananana. Mbola misy fa eo aloha ny voaraiko. Inona ny tanjona amin'ny maha-kristianina antsika? Mitodika kely tsika ny maha-kristianina antsika. Ny tanjona ny fahantrana dia ahafahantsika mitodika amin'Andriamanitra, ahafahantsika mivavaka. Fa raha tsy kristiana antsika dia inona ny tanjona ny fanafahantrana? Fanafahantrana dia manana fitiavan-tena, lasa mahatonga antsika hitsiriritra ny fiainan'ny hafa. Misy fanafahantrana ao amin'olona raha tonga an'izay zavatra izy, tonga an'izay trangan-javatra hoe tsiriritra ny fiainan'ny hafa foana. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana dia ny fifonana sy ny fanapahana. Ny fifonana lesona hafa izay mbola hitoy eto, mbola hitanao manaraka. Dia ny fanapahana dia afaka ataontsika izao. Miproklameantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanapahana ny fanahany fahantrana. Hitantsika ny farany soratra, ny farany ity vidéo ity ny fomba ahafahantsika manapaka fanahy fahantrana. Ny fanahy fahantrana dia miankina amin'ny rehefa ny fisokafan'ny fo sy ny tanana rehefa manolotra an'Andriamanitra. Mialatsiny dia izao izay mieritreritra manipulation ilay izy. Tsia! Mamatsy kely ianao, jinja kely. Mamatsy betsaka ianao, jinja betsaka. Izay fotsiny tiako hoe tadidinao anatin'ilay izy. Tsy masika akory ianao. Rehefa Andriamanitra miteny zavatra anao, rehefa hiteny zavatra anao Andriamanitra dia miomana fanao zavatra izy. Mila foana antsika miomana. Tsika tsy mahafantatra hoe oviana, tsy fantatra hoe inona. Mety misy fotoana ameny kely, sombitsombiny kely eny ananina nena. Fa misy fotoana ataony surprise ilay izy. Ao anatin'izay mila mianatra patience. Izay zavatra tena iainako ilay izy. Misy zavatra misy zavatra andasako amin'Andriamanitra izay ilako patience avy any aminy fa za fa mino anazy.
rehefa atsika kosa no mitsodrano ny fananganana ny fiainatsiraray avy nizaniza minotsika fa tsy maintsy hitsangana ny fiainan'le olona amen tsy maintsy hitsangana ny fiainanao tsy maintsy hitsangana ny fiainanao dao proclame atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisiko amin'izao seconde fois ny fanahy fitsanganana eto ampamaranana ny vidéoko zany dia tiako imédité kely nareo andalindalina kely hoe ohatry ny ahoana zany famatsinana zay sujet hafa mihitsy jerentsika eo amin'ny boky Mpanjaka voalohany toko 7:20 ny andininy rehetra rehefa hitatsika io voavakintsika dia hitatsika fa indroa natona ny ligne anjely amin'ny sakafo anazy zay naharitra anazy 7 andro zany natao famatsina surnaturel 7 andro sakafo indroa natazona azy zany mino zany ve ianao za am'izao te hanonona anao hoe isanjely ikasika anao amin'izao fotoan'izao ary amatsy anao amin'ny fomba surnaturel amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen vavaka ary Jesosy misaotra anao noho ny fotoana kely afahako nizara iny afahako nizara ny fitiavanao afahako nizara ny herinao ny hery fito izay takina taminao misaotra anao fa ianao ny tena nanampy anahy ianao ny arany asa tamiko teto mino tombo misy zavatra voareny tsirairay avy tamin'ny zavatra ny teniko teo ary ianao mihitsy nitsapako niaraka ny teny tamiko fa tsy zary iny tsy saiko ny teny tamin'izy fa ianao ny nanampy anahy natadidy zavatra diniko ianao koa ny nanakana anahy zavatra tsy tokony teneniko dia amin'izao fotoan'izao tombo te hitsodrano an'ireo tsirairay avy izay mijery sy manaraka nyty vidéo ty mba hitsangana fiainana tsirairay avy mba ho tanteraka amin'izareo ro hery fito reo ny herinao ny herin'ny fahananao Jesosy ny herin'ny anaranao Jesosy ny herin'ny teninao Jesosy ny herin'ny fitsangananao ny herin'ny inona zao teniko teo ny fanahany ny herin'ny fanahin'Andriamanitra ny herin'ny tenin'Andriamanitra ny herin'ny rany Jesosy Kristy ny herin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny herin'ny voninahitra Jesosy Kristy ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra ary ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy dia toetra ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen tahinany ianao ie misy fanontaniana kely zany voapetraka amin'ny namako mbola tsy mifarana koa ilay izy vidéo fa hoe nanontany izy hoe inona ozy izy ny tsy itovizany hery sy ny fahefana ameko any sakaiza mpanampy anahy ny fitenenana mbola tsaratsika jiaby ya tsotra zao tsika tonga dia raisika hoe inona natao hoe autorité lioka toko 7:20 manambara hoe fa nomeko anareo ny fahefana nisaka menarana sy mainka ary ina moa le ray andresy ny herin'ny fahavaly rehetra tsy isam-panina anareo akory zany bon zay natao hoe fahefana zay tsotsika amin'ny teny grika hoe exousia ny fahefana zany dia ohatrany hoe mibainga fa manina anao rehefa amin'ny fotoana zany mandroaka devoly dia matetika fahefana satria zay ny teneny hoe maiko fahefana nareo izy izy anitsaka ny mainka sy menarany ohatrany hoe anajanona ny asan'ny satana zany dia Jesosy koa raha niakatra dia tena maiko anareo ny fahefana rehetrarehetra raha oharina zany dia ohatrany hoe polisy dia ry kely be fa nisy manana-pahefana amina camion ngezabe anankiray dia tsy maintsy mijanona dia raha zay koa tsika za kely fa ny Andriamanitra ngezabe zay namehana amin'ny fahefana dia zay miakanjan'i Jesosy Kristy fa inandray ny atao hoe hery ny hery dia atsotsika hoe dynamis tsika moa miantsa azy any grika dynamis izy io dia power izy teny anglisy io indray raha oharina dia ohatrany hoe vato be na amin'ilay camion te any zany nanohatra aza ny camion misy an'iny hery iny masaka anazy dia ratsy mijany izy dia mipoky eo dia ohatran'izay ihany koa tsy koa men'Andriamanitra hery asan'ny apôstôly toko 1:9 hoe fa azo hery ianareo mila tsara fanamasina aminareo power izy amin'ny fotoana dia le hoe dynamis dia amin'izay fotoan'izay raha midona aminao ny devoly mba fantatrao izy andery anatinao tonga dia ohatrany hoe maty clia mijanona dia ohatran'izay zany le izy ireo zavatra anankiroa ohatrany hoe mila nuance kely zany tsika satria nahoana ny matetika zany ny olona
raha vao miakina be loatra amin'izay tsy hainy ny différence reo dia miakina foana tsy maintsy misy zavatra hitranga amin'io fotoana itsy na rehefa misy herin'ny fanamasina midina ohatrany hoe misy tsy zaka mivatantsika dia misy zavatra mitranga fa tsy izay avy tsika raha iran'Andriamanitra misy ny autorité dia tsy hoe andeha hanao asa akory ianao dia tsy mahita nina zavatra mitranga dia tsisy nina fa autorité spirituelle zany no anananao dia izay mahatonga anazy hoe rehefa ninninona ao izy izy ny baiboly vahana ray etỳ an-tany dia voavahany an-danitra dia ohatran'izay ihany koa izy io zany a izay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe inona no teny an'Andriamanitra teo efa nomeko fahefana ianareo a dia izay baikoy dia tsy mandeha amin'ny fahitana ao izy fa mandeha amin'ny finoana ny finoana ihany ahafahanao matakatra an'izay zavatra izay hoe mibaiko fotsiny a dia tapitra autorité izy amin'izay fotoan'izay dia tsy hoe tsy voatery hoe masika be anao fa entitra zany dia fantatra hoe zao fotsiny teny hoe dia tanteraky ohatra hoe raha mandeha manao témoignage zany tsika tsy hoe manao témoignage tsika fa misy naheno témoignage iny a ohatra hoe le olona reny Emmanuel Moseny zany ihany hoe narovan'Andriamanitra ao izy dia nitsatohan'le anina fa tsy nitsofoka le antsy tsatohana antsy izy fa tsy nitsofoka le antsy dia amin'iny fotoana iny hery ny resahana satria amin'ny fotoana iny tena nandeha le tsy hoe tsy nanao hetsika aloha nanao hetsika izy fa tsy afaka nanohatra azy fa kosa ny anakiran'ireo rehefa mandehandeha eny an-dalana ianao ohatra dia tsy sanatria fanena aminao ny ataky amin'izay fotoan'izay autorité miteny ianao za dia arovan'Andriamanitra amin'ny fotoana iny tena miassuré anao fa mijanona tsy matendra anao ny ataky ny fanahy rehetrarehetra izay natao hoe autorité fantakaranao an'izay ny ahafahanao miaina izay zavatra izay dia izay efa nomeny Jesosy atsika izay mahatonga tsy afaka mifaly izay mahatonga tsy afaka se réjouir amin'ny fiaina satria raha hoana manana izay autorité izay afaka mibaika ianao ary izay mahatonga Jesosy andana roainy dia voly manana autorité rehefa miteny ao amin'ny anaran'i Jesosy satria ao ambadika izay anaran'izay le fahefana ao ambadika izay le fahefana ahafahanao miteny hoe mijanona zao mivaza miala n'izao dia rehefa jerenao tsara fa raha inonao izay zavatra izay miteraka finoana ho azy ny anatinao ohatrany hoe paix na assurance dia amin'izay fotoan'izay renao le fahefana satria izany teny dia mijanona dia amin'izay fotoan'izay tsy rarahana intsony na isy ninona hitrangana tsy na ohatrany hoe mahita zavatra masinao tsy mahita fa ny finoanao izay le hoe mahita amin'izay ny finoanao satria misy izay autorité izay dia mora kokoa anao mandeha amin'ny finoana rehefa atsapanao hoe manana izay autorité izay dia izay fotsiny tsy hitovizana fa nanonao na autorité na io izay dia isaorako zany namana mpanampianana mahala izay fanontaniana izay dia te ila encouragenareo koa ho an'izay te hametraka fanontaniana reo tonga contact anay a dia afaka mametraka fanontaniana reo a fa vonona ny amalanareo izay isaora tompoko